enisaotranao jeso malalo tsyatrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindrehitra tsy tia laroby fa 17 volana May ty tonga am'lesina ho antanora zokiny sika ka mialohan'izany dia hivavaka sika. Tombo Andriamanitra eo misaotra anao indray mbola manome tombontona tombonandro anay ahafahanay mandinika ny teninao. Tompo mangataka fanainao masina izay manazava izany araka ny sitraponao ary andresy lahatra ny fonay andray ny fahamarinana rehetra avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny sabata sy ny fitsarana mandrakizay. Resaka momba ny sabata isika nandritra n'ity herinandro ity. Ny sabata no toeram-pialofana ao anatin'ny tontolo sasatra. Isan-kerinandro isika dia miala amin'ny ahiahin'izao tontolo izao ary miditra ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia ny sabata izany. Ilay mpanoratra jiosy malaza Abraham Heschel dia miantso ny sabata ho andro ambony indrindra amin'ny fotoana rehetra. Isaky ny andro fahafito dia midina avy any an-danitra ho eto tany lapan'Andriamanitra ary manasa antsika keo amin'ny voninahitry ny fanatrehany mandritra n'izany fepitaona 420 ora izany ny tompo mba hananantsika fotoana ifandraisana akaiky dia akaiky aminy. Ao amin'ny bokin'ny Heschel miresaka momba ny ahafatsarana sy ny manetriketrika ny sabata dia reteny reto no anoratan'ny hevitry ny sabata. Sabata dia sary anohatra ny ahonan'ny paradisa ary koa vavolombelon'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ao amin'ny vavaka ataontsika dia miandrandra amin'ny vanim-potoanan'ny Mesio amin'ny andro sabata isika. Ary ny sabata tsirairay avy dia manomana antsika ho amin'izany fanandramana izany. Raha tsy mianatra mankafy ny fanandraman'ny sabata ny olona iray dia tsy hakafy ny fanandramany mandrakizay ao amin'ny tontolo izay ho avy. Namorona fitoerana manokana ho antsika Jesosy tamin'ny famoronana, toerana izay ahitantsika fialofana. Azo antoka ny amintsika ao amin'izany toerana izany. Tanteraka ny asany ary efa vita. Rehefa mitsahatra amin'ny andro sabata isika dia mitsahatra ao amin'ny fiahiana feno fitiavana, mitsahatra amin'ny fiandraindrana ny fitsaharantsika mandrakizay ao amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ho avy tsy ho ela isika. Ilay Andriamanitra izay namorona ny tany amin'ny voalohany ihany no amorona n'izany indray ary toetra ho famantarana mandrakizay ny amin'ny mampamorona azy ny sabata. Raha ny marina, ny jiosy dia nandray ny sabata ho tandindona. Fanandramana sady an'ilay tontolo ho avy izay antsoina amin'ny tenin'ny Hebreo hoe Olam Haba. Niafatsy ny anjely telo izay nanidina teo afovoan'ny lanitra sy niantso antsika mba hiankoka ny mpamorona no valiteny omeny lanitra eo anatrehany fahakiviany maro amin'izao taonjato 120 izao sy ny tsy fananany fanantenana. Mampitodika antsika amin'ny mpamorona antsika sy amin'ny mpanavitra antsika izany. Izany indrindra no asaina antsika mba hisaintsaina mandrakariva mba hanana sabata fanandramana dia n'izao hanana fihiditra ao anatin'ny fitsaran'Andriamanitra raha tsy hapa mandrakariva fa tena ao anatin'ny fahasambarana tokoa ny miaraka amin'Andriamanitra. Manomboka izao izany eo amin'ny fiainanao manokana sy eo anivon'ny ankohonanao dia inona no azonao atao mba hahatonga an'izany sabata izany ho fanandramana sahady
ny lanitra diany ety. Azonao atao zany, azonao ataony koa ny manavao mandrakariva zany no fotoana tena mamy tokoa, tsy ho rotinina fotsiny na zavatra mangetsa sanatria fa zavatra tena andraisanao ny fanahin'i Jehovah ao aminao, ary koa andraisanao hery rehetra avy amin'ny ara-batana zany na ara-tsaina na ara-panahy. Ka ao aminao, mba ao aminao tokoa anie zany, amin'ny tokantranonao tsirairay avy ihany koa. Raha inay masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao zany amin'ity anio ity, ampianaro izahay mba hita fifaliana aminao indrindra amin'ny andro sabata, tsy hanamaivana na hanao zay tianay fa hanaraka ny sitraponao. Ampianaro koa izahay mba olona mahatoky, olona tia fandaminana, ary olona mandeha amin'ny fahalalana sy ny finoananao mandrakariva. Tonoina sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.